avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Manulcianoni Vovò. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Manulcianoni Vovò. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manulcianoni Vovò. Noraisin'ny miaramila teny Ambotsiroatra ny fahefana ny tolakandro teo. Namafy ihany koa ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana fa ny kolonely Randrianirina Mikael ny filoha-mpanjakana. Tsy fanonganam-panjakana no misy eto amintsika amin'izao fotoana, fa fandraisana andraikitry ny tafika direktoara militaire hoy ny mpamakafaka ny raharaham-pirenena. Tantara vaovao no misy eto Madagasikara manomboka izao hoy Hajo Andreny Anarivelo, ny vahiny tao amin'ny fahita lavitra global Afrika Tele Sud Omaly. Ara-dalàna hoy izy ny fitakian'ny vahoaka amin'ny fialany Anny Rajoelina izay tsy nahavita nanome vokatra na afa-po ho an'ny malagasy. Naonga ny solombam-bahoaka tamin'ny isa 7 isanjato i Anny Rajoelina nandritra ny motion d'empêchement teny amin'ny anteny miram-pirenena. Solombam-bahoaka 30 amin'ny 1/30 no nandany ny fanonganana azy. Manomboka manala ny manodidina ny Anny Rajoelina ny mponina ao amin'ny fokontany 2154 ka isan'ny takiany izy ireo ny fialany lehibe ny fokontany izay nitantana ny fokontany nanomboka ny taona 2012. Ny antsipirian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Fotoana ny fampahalalam-baovao tsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tombovavy manasanao ihany koa anaraka ny antsipirian'izay aty ampanimboana dia lanatsiny ny fahatarana no lafo ny fanomanana fa hoentsika manokatra ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity no raisa miaramila teny Ambotsiroitra ny fahefana ny tolakandro teo nanamafy ihany koa ny fitsarana avo momba lalam-pandrenona taorian'izay fa ny koloniely Randrianirina Mikael ny filoha-mpanjakana ankehitriny. Andora antsika ny antsipirian'izay. Tamin'ny efatrora tolakandro teo no nandraisany miaramila ny fahefana teny amin'ny lampam-panjakana Ambotsiroitra. Nisy arak'izany ny fanambarana nataon'izy ireo nanazava ny andirin-dalàna sy ny fepetra ho raisina ary ireo rafitra tsy maintsy hijoro amin'ny rafitra fanavaozana nasionaly. Izay mpikambana ato amin'ny fiadidiana iombona ny filoham-pirenena ho an'ny fanavaozana dia mamoaka ny didy tsy volana ara-panorenana laharana faha 524 tsipika aotra ray izay mampiato ny lalam-panorenana tamin'ny 1 Desambra 2020 amin'ireo andininy fanipaka amin'ity didy tsy volana ity ary mametraka ireo rafitra fanavaozana nasionaly. Hamaly ny etaeta ny vahoaka malagasy amin'ny famerenana ny demokrasia, ny fanarenana ny fitokisana amin'ireo androm-panjakana ary ny fananganana fitondrana miorina amin'ny rariny tsara tantana ary manao tamberina andraikitra amin'ny vahoaka. Arak'izany dia atsahatra ny asan'ireo androm-panjakana voatanisa ao amin'ny lalam-panorenana tamin'ny 2020 ka tsy voatazona mandritra ny fanavaozam-pirenena toy ny anteny mieran-doolona, ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, ny vao-miera mahaleo tena momba ny fifidianana, fitsarana avo HCJ ary ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany-tandalàna HCDDED. Manohy ny asany kosa ny anteny miram-pirenena. Ireto kosa ny rafitra vaovao apetraka hanorenana ny Madagasikara, ny fiadidiana iombona ny filoham-pirenena, rafitra iombonana manatanteraka ny asan'ny filoham-panjakana, ny gouvernemanta, ny anteny miram-pirenena amin'ny endriny ankehitriny, ny fahefana fitsarana izay ahitana ny fitsarana avo ho an'ny fanavaozana sy ireo rafi-pitsarana isa-tsokazana. Maharitra rotaona farafahaelany ny vanim-potoana fanavaozana. Ao anatin'izay no hanaovana ny fitsapakevim-bahoaka ametrahana ny lalam-panorenana vaovao sy ny fifidianana ametrahana miandalana ireo androm-panjakana vaovao. Taoriny ity fanambarana ity
namoaka fanapan-kevitra ny fitsirana avy momba ny lalam-panorenana nilaza mazava fa tsy misy intsony ny filohan'ny repoblika sy ny filohan'ny anterimeran-dolona amin'izao fotoana manamafy ny andininy voalohany amin'ny fanapan-kevitra fa voamarina ny fahabangan'ny toerana amin'ireo toerana roa ireo voalaza ao amin'ny andininy faharoa fa tsy afaka manatanteraka intsony ny andraikiny amin'ny mahafilohan'ny repoblika azy ny filoha amin'izao fotoana manasany manampahefana miaramila tarihin'ny kolonely Randrianirina Mikaela ny ACC mba anatanteraka vonjimaiky ny asan'ny filohampanjakana araka ny hita tao amin'ny andininy fahatelo ary nanamafy fa mitohy ny asan'ireo andrim-panjakana sy rafitra ara-dalàna rehetra amin'ny fomba mahazatra araka ny andininy faefatra ary zao fanapan-kevitra zao dia alefa amin'ireo tompony andraikitra rehetra voakasika sy avoaka amin'ny gazetiny Repoblika araka ny andininy fahadimy farany amin'ity fanapan-kevitra noraisiny HCC ity. Tsy fanongana mpanjakana no misy eto amintsika amin'izao fotoana fa fandraisana andraikitra ny tafika malagasy direktoire militaire ho ny mpamakafaky kararaha-pirenena Imbe Serge Jovial Androany ilaina mibanjana ny hoavy manomboka eto isin'ny fiovana sy hoavy makany amin'ny tsaratsara kokoa onona say. Mila manaraka ny raharam-pirenena vao mitsara ny toejava misy eto amintsika hoy Imbe Serge Jovial ny tenany izay nanipika fa tsy fanongana mpanjakana no misy eto. Misy ny mahafantanina hoe coup d'état ve izy io aoka ho tsapatsika tsara ny évolution anty ny raha toedra raha-pirenena ty Madagasikara ity ny évolution de zao ny vahoaka ny taky fiovana ny vahoaka ny taky ny électricité taloha rano sy ny jiro avy eo nisy ny fatiolona ireo fatiolona ireo nahatonga ny vahoaka hoe afa tsy izy tsony ty raha latsaka rehefa latsaka ny raha dia nangataka ny fialana Andriamatoa Andry Rajoelina rehefa nangataka an'izay fialana zany dia isan'andro zany fialana zany ary hitatsika niteraka faty niteraka ratra niteraka atao hoe pillazy isan-karazany ny zava-nisy teo amin'ny firenena tonga ny miaramila ny teny hoe aoka izay satria natao hiaro mitandrazana sy ny vahoaka ny miaramila niaro ary ny sécuriser an'ireo vahoaka reo izy nisy ny négociation entre les forces dia ny abotira amin'ny teny tokana izany dia teny iray dia nisy ny fiarana tamin'ny zandary nisy ny fiarana tamin'ny polisy dia tonga amin'ny fivondrona ny tafika rehetra amin'izao fotoana izao fantatritsika tsara fa tsy eo toerana ny filohan'ny repoblika rehefa tsy eo toerana ny filohan'ny repoblika dia nangataka ny vacance de poste teo au niveau ny ACC ny olona rehetra sy ny karazany mbola ny vahoaka ihany nangataka an'izany hataky ny vahoaka io ka rehefa tonga ny dialogue de sourds azo atao an'izay dia inona moa zavatra amin'ny lalam-panorenana efa tsisy anie ny foanan'ireo directeur militaire reo ny ACC ny Sénat sy ny institution rehetrarehetra misy amin'ny république dia zareo zany directeur militaire le dernier rempart dia ny directoire militaire ça veut pas dire hoe coup d'état fa raha ohatra kosa ny directoire militaire manome azy ny civil zay no qualification an'izay no samihafa ny qualification amin'izay dia miverina amin'ny 2009 lasa coup d'état le zavatra lasa coup d'état satria natao ny fandravana ny institution mba ho azona le pouvoir dia ho transférena zay zavatra zay zany tokony mahamailo antsika miroso ny fiainam-pirenena tokony roso manaraka izay ihany koa ireo fepetra raisina raha ny fanazavana aoka re ao anatin'ny roa taona mba hanana planine mazava isika hanana planine karazany hoe timetable zay moa fitenin'ny zareo anglisy azy hanana an'izay timetable zay inona ataontsika mandritra n'izay roa taona zay ahoana ny momba ny gouvernement ahoana ny momba ny Sénat izay atao amin'ny volana desambra zao ny fifidianana ho atao ihany ve ahoana ny momba ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny fotoana manaraka zay anaovana azy inona daholo leo lalàna ahitsy ao anatin'izany zany tambazotra rehetrarehetra zany tokony ataontsika mazava tsara mba ahafahantsika mandresy lahatra ireo partenaire technique et financier ireo mila organisation matotra mazava ary mitodika amin'ny lasa ihany koa mba tsy hamerina ny reny fahotana mahafaty zay natao nandritry ny transition de 2009 fantaritsika nandritry ny 5 taona ireny miorina ihany koa amin'ny rafitra vaovao zay atsangana manaraka ny fenitra fiarahamonina malagasy sy manaraka ihany koa ny fenitra azo rimena tsara fenitra iraisam-pirenena tokony hiavaka ny taona 2024 7 hitondrana ny fiovana ho an'ny firenena isan'izany ny fikirakirana ny tetibola mpanjakana fantaritsika ihany koa ny zava-misy amin'izao fotoana izao hoe hiditra amin'ny taona 2026 isika 2024 zany 2026 zany
tsy niravana ny anteny miram-pirenena zany hoe mbola eo ny anteny miram-pirenena ka tokony atao haingana zany a loi de finance initiale aloha ahafahany firenena mandeha araky ny tokony ho izy a amin'ny 2026 satria mbola eo ny assemblée nationale nefa zany zavatra zany fantaritsika tsara ao anatin'ny loi de finance misy ny ressource interne fa misy ny ressource externe ihany koa zany ressource externe zany araka izay nilazaiko toa miankina méthode sy organisation sy ny force de persuasion sy négociation tsika miaraka amin'ireo partenaire technique et financier ao ka tomboka dian'izao izany satria efa tsy afaka mihemotra tsony izao fitondrana raisy ny miaramila zao efa tsy afaka mihemotra itsony ny vahoaka fa iroso amin'izany a ny fitondrasany miaramila n'izany firenena izany ka amin'ny reo priorité reo no aoka ifantohana satria betsaka ny technicienne mbola ao ministère ny finance amin'izao fotoana zao betsaka ny technicienne koa na en dehors ny ministère ny finance afaka mamola vola haingana na efa misy aza ny draft mba mijery haingana ny priorité izay azo atao amin'ny 2026 azo atao ny manavitra sy mampandroso ity firenena ity ho iatrany faneokeviny mila maneho fahavinonana sy fahaiza-manao anatin'ny fitiavan-tanindrazana ny rehetra manana ny fomba fijery mahakasika ny zava-misy eto amin'ny firenena ihany koa ny génération Z amin'izao fotoana izao arahantsika eo amin'ny fanambarana entin'izy ireo amin'ity anio ity fa tsy tokony hanao tombo sy ala ny vondrona iraisam-pirenena manoloana ny raharaha eto Madagasikara azo antoka fa arak'izy ireo hatrany amboalohany zava-misy teto amintsika ka tokony handinika sy hamakafaka mialohany andraisana fanapa-kevitra ho ny filohany antoko ty tandrazana tamin'ity andro anty andao rahantsika ny fanampanazavana tamin'ny 2024 zahay aleo tsy adino tantara fa voaingana kely tamin'ny roa taona mihitsy tamin'ny 2024 raha ohatra izy nametra-pialana fa ilatsaka ho filoham-pirenena hiditra candidat nga izy nampiasa ny président Razafy-Mahefa tao amin'ny Sénat tonga dia nomeny plein pouvoir ny prime ministre izy nanao an'izay voalohany tsy nisy communauté internationale naray ary ny teny tsy ara-dalàna ny fanomezam-pahefana ny prime ministre tamin'izany fotoana nefi président Razafy-Mahefa efa mivazavaza eraky ny tany hoe fa maninona moa za raha ny lampandrena zany ho izy dia article 55 de la constitution afaka meny afaka zao dia araho zay araho zay fa nahay nanao an'izay izy tamin'izany amin'ity fotoana ity tsy hitako zay olana ka raha tsy niteny re tamin'izany ary raha tsy nanao sanction tamin'izany aoka mba tsy hiteny ankehitriny fa lasa manao 2 poids 2 mesures moa zany filaza azy hoe lasa manao miangatra ianareo tsy teo tsony izy ary ny antony nandehanany ane dia satria fitsoahana n'le tolom-bahoaka zay ny antony nandehanany ka za aloha dia tsy mahita an'izany hoe tokony olana satria io zay fotsiny no atao dia mandeha io raha io fijeriko azy fa tsy dia hitako loatra ka tsisy tsony ariko ianao hoe raha mpianajanaka raha ohatra izy ka tsy naomby raha atao an-dakilasy dia ho ataonao manao à distance ave izy tsy mainka aloza hoe izy re zany hitondra distance amin'ny ordinateur ny ankizy tsy mahay tsy maintsy atsona ho any an-dakilasy ifanatrika raha nisy olana zany ny ankizy tany an-dakilasy dia atsona raha ohatra zany tsy nety ny fitantanany dia tsy maika eo ataony à distance maika aloza ao anatin'izay faneho-kevitra samihafa mikasika ny raharam-pirenena izay hatrany tantara vaovao no misy eto Madagasikara manomboka izao hiajo Andry Nainarivelo vahiny tao amin'ny fahitalavitra global l'Afrique Tele Sud au Mali ara-dalàna ho izy ny fitakiany ny vahoaka amin'ny fialany Andry Rajoelina izay tsy nahavita nanome vokatra na afapohan'ny vahoaka malagasy hiajo Andry Nainarivelo izay niantso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena sy ny mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara nampy amin'ny fanarenana ny firenena manomboka eto andao rahantsika ny antsiprian'izay ara-dalàna ireny zava-nisy sy nitranga nataon'ny vahoaka malagasy teto amintsika ireny izay nitaky ny fialany Andry Rajoelina satria tsy afapo tamin'ny fitantanana tsy nahita vokatra azo tsapain-tanana nandritra izay taona maro nitondran'ny firenena izay io no nambara ny filohan'ny antoko MMM na ny malagasy miaramiainga hajo Andry Nainarivelo omaly raha ny vahiny tao amin'ny fahitalavitra vahiny global Afrique Tele Sud nandefa afatra amin'ny mpiara-mombonantoka rehetra amin'ny Madagasikara izy mba anampy amin'ny fanarenana ny firenena. Madagascar aujourd'hui veut prendre amin'izao fotoana i Madagasikara dia andray fiaingana vaovao ka ireo tanora ankehitriny no afaka mitondra ny firenena amin'ny tsara kokoa ao aorian'izay
noho izany ny fianakaviam-be iraisam-pirenena dia tokony anoana izany fitakiana ara-dalàna avy amin'ny mponina izay nampahatraina nandritra ny ampolo taonany maro izay. Everika ihany koa fa ny mpiara-miombonantoka rehetra amin'ny Madagasikara dia tokony anolo-tanana ny vahoaka malagasy ary hanampy azy hitsangana satria izay no zava-dehibe indrindra amin'ny ho avy. Ankoatr'izay, ny antsony ampitsarana ny tsy maty manota rehetra eto amin'ny firenena ihany koa iajo andrenena arivelo. Izay ilaina amin'ny ho avy ny Madagasikara, everiko fa zava-dehibe dia nandraisan'ny rehetra andraikitra amin'ny asa ataontsika eto amin'ity firenena ity, toy ny mpanohitra, ny mpitondra sy ny hafa, satria faniriana iraisana ny isiny ny ho avy tsara kokoa any Madagasikara. Ny hafarany tsy maty manota, ka ny rehetra dia samy manaja ny lalàna. Nandritra ity tafatafa omaly ity, nanentana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny filohan'ny antoko MMM mba tsy anatona olona tsy nitondra ny fampandrosoana andrasana ao amin'ny Madagasikara amin'izao faharavano fitondrana radioelina izao, mitaky sy manantena ny fanokafana fanadahadiny sy fampiarana ny sazy ho amin'ireo tsy nanara-dalàna teto amin'ny firenena, miombon-kevitra amin'ny anarenana ny tany tandalàna ihany koa ny antoko MMM raha ny fanazavana. Rariny ny zava-miseho eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao nandray ny andraiky ny tafika noho ny fanitsakitsahany Andry Rajoelina lalampandrenana. Andry Rajoelina no nanitsakitsaka voalohany sy ny verimberina lalampandrenana malagasy ka nahatonga ny zava-misy amin'izao fotoan'izao Gérard Handria Lemrovason Tale Général ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ny fitondrany Amiral Didier Ratsiraka onina saina no mitaritra ny Antsiprian'izay. Ny 1 Oktobra ny tafika malagasy teo anivon'ny Kapisaty Sonerana no nandrena ndraiky ny voalohany. Androany no tohizany sy namafisiny izany tamin'ny fandraisan'ny fitondrana sy fandravana ireo androm-panjakana samihafa. Fepetra izay noho ny fanitsakitsahany Andry Rajoelina ny lalam-panorenana malagasy. Analizenao ny tafika malagasy ny zavatra nataony sotra ao anatin'ny lalam-panorenana sika dia voasoratra mazava tsara hoe ny fahazoana maneho kevitra malalaka ny ahony constitution nataony tafika hoe io ny constitution tia ny baiko azinay fa ho manahaka an'izay ny Andry Rajoelina izay lehibe ny tafika moa zany hoe nanome baiko eo amin'ny code de nationalité malagasy rehefa indrindra ny article 48 sy gasy ane Andry Rajoelina izy zany manome baiko ao amin'ny constitution nanefa tsy mazava tsara misy ao amin'ny constitution ny filoham-pirenena tsy maintsy malagasy. Mety zay koa na fanazana ny constitution koa nahatonga ny miaramila malagasy sy nandray baiko sony tany amin'ny filoham-pirenena sy tany amin'ny commandement rehetra. Tsy tokony hodosoana ihany koa ny tantara momba ny fialan'ny Andry Rajoelina teto Madagasikara sy ny nakany frantsay azy ho iatrany ity Tale Général ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ny fitondran'ny Amiral Didier Ratsiraka ity. Vao marina angambo izy zao fa avion tafika frantsay ny nakanazy teto. Midika zany fa ny gouvernement frantsay no nangataka ny elan'ny Andry Rajoelina teto Madagasikara fa sy ny tafika malagasy ny nanongana azy. Zay aloha zavatra zava-tsara misy satria ny tafika malagasy anika sy tonga teny avy nandeha nanongana ny Andry Rajoelina. Ny français zany ny nakanazy teto dia isaroko manokana moa zany ny français satria za fa niteny hoe eto modiany vazahanareo ka nentinareo nozy dia isaroko anareo. Tokony hibanjana ny ho avy ahafahana miroso amin'ny fampiodinana ny toe-karena sy ny fampandrosoana ny firenena ny malagasy manomboka izao raha ny fanio-keviny hatrany. Iverenantsika ny fihazakazaka ny raharaham-pirenena tamin'ity androan'ity mialohan'ny fandraisany teo anivon'ny Kapisaty ny fahefana nahonga ny solom-bavambahoaka tamin'ny isa 7 i Andry Rajoelina nandritra motion d'empêchement teny amin'ny anteny meram-pirenena androany. Solom-bavambahoaka miisa 30 amin'ny 1 no nandany izay fanonganana ny Andry Rajoelina izay, izany hoe nanongana ny Andry Rajoelina hatramin'ny solom-bavambahoaka Irmara tamin'ity androan'ity. Tojondraina tahirina mitaritra ny Antsipriany. Nahonga ny anteny meram-pirenena tamin'ny alalan'ny motion d'empêchement i Andry Rajoelina nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana manoloana ny raharaham-pirenena. Tratra ny fetrisa ahafahana mandratanteraka fivoriana ka niroso tamin'ny latsabato ireo solom-bavambahoaka. Solom-bavambahoaka misa 30 tamin'ny 1 30 no nandany ny fanesorana any Andry Rajoelina
teny Tsimbazaza androany 17 oktobra 2024. Motion d'empêchement gay André Rajuel dia 130. Vatmat na vatfutia rai nina nomo 6 ambala korfa lani motion d'empêchement du président de la République, André Nirina Rajoelina. Para setu di Skaduanya, musema tuklai, makasih tonga nanamotsana ny Andry Rajoelina amin'izao fanonganana azy izao ihany koa ireo solombam-bahoaka avy amin'ny vondrona parlementaire Irmara. Nisy ireo tonga nandatsabato mivantana fa nisy koa no natao par procuration. Ireo solombam-bahoaka ireo izay nilaza rehefa nanontaniana fa vahaolana ny fanonganana ny Andry Rajoelina. Tao belanana mandatsabato. Numéro 35. Ary zay koa isan'ny mbo miaigny amin'izay fahasahirana izay agnano vahoaka zay natonga zay tsy nisalasala safidy noho ny fahitagna ny zavatra nitranga eto agnivon'ny firenena afa miankina managny ilay izy aloha zegny mandray andraikitry ny solombavambahoaka dia niarana napakevitra zay jiaby handray zay fipetra zay. Porofo izao fa efa aloam-bahoaka i Andry Rajoelina ary na ny olona niara-dita aminy aza dia mandaka azy. Mbola entina eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana moa ny raharaha. Ny filoha-hevitry ny teny mera-pirenena sy teny randriana solonyaiko no nitarika ity fivoriana tsy ara-potoana ity. Ny filohan'ny teny mera-pirenena izay tsy tonga nandritra ny fivoriana. Mialohany nandraisany teo anivony kapisaty ny fahefana no nisiny reny toidra raha teny anivony anteny mera-pirenena reny. Fa ny toliara karnaval namakivaky ny tanàna ny toliara zao arivo zao no nanehoan'ny hetsiky n'olom-pirenena Madagasikara sy ny vahoaka ny hafalian'izy ireo tamin'ny fialany Andry Rajoelina teo amin'ny fitantanana ny firenena. Nankasitraka ny kapisaty ihany koa izy ireo satria ny kapisaty isan'ny angady vy nahitana amin'ny fahendrena ny fandresena amin'izao fotoana izao. Misaotsany vahoaka ny toliara Sakanava namaly ny antsonay nandritran'izay ataontsika hoe herinandro vitsivitsy zay naratosana ny tolona teto toliara makasiraka antsika iaby makasiraka antsika rolongo tafita zao tolona zao nohitsika
Esandan isoro kontra psati isangat nanana isao fandraisana sao sigana manokana colonel Mikael matukisana suki ahina tuliara api ny tany toliary zay fa iverenantsika eo ny zava-misy ny ambiance any amin'ireo faritra samihafa amin'izao fotoana izao fa 7 oktobra taona 8 amin'ny 7 7 oktobra taona 5 7 taona katrok'androany repoblika Madagasikara 7 taona teorina ao anaty krizy lalina ny firenena ka mampametra-panontaniana hoe tena repoblika marina ary manana ny fiandrianany ve ny malagasy ireo mpahay tantara nanaovana fanadihadiana tamin'ity andro an'ity tsy azo asoary velo. 7 oktobra 1996 fotoana nanambarana ny fijoroan'ny Repoblika Malagasy raha nanomboka teo ny loi d'annexion izay nahatonga ny Madagasikara ho zanatany araka ny fanambarana nataony Haut Commissaire Soukado famaranana ny Repoblika faefatra sika izao niova inefatra ihany koa ny lalam-panorenana fiovana izay manamafy fa Repoblika malemy sy sadasada no misy eto amintsika tsy mifototra amin'ny filan'ny vahoaka antony mahatonga izao krizy izao ho ireo mpahay tantara nanaovana fanadihadiana. Tena Repoblika marina ary manana ny fiandrianany ve ny Malagasy? Ny olona hoe manorina ny tompo politika dia efa tena manana firehakevitra mazava, manana programa mazava, manana hoe rafitra fiarahamonina manahoana no apetraka anatanterahana an'io fa saingy izao io rafitra fiarahamonina tsy maintsy miainga amin'ny kolontsaina sy ny soatoavana malagasy zay vao tena hoe fantatry ny malagasy tsy zany niny itsika ore olona ao anatin'ny 80 taona efatra ny lalam-panorenana dikan'izany raha ataontsika hoe isaky ny 5 taona tsy lalam-panorenana tompoko zany ny lalam-panorenana maharitra misy fanovana kely sy fanotsiana kely fotsiny anatiny fa matoa miova vetivety dia dikan'izany tsy manaraka amin'ilay kolontsaina soatoavana sy ny tena hoe zavatra tena tadiavin'ny malagasy miainga amin'ny filan'ny malagasy ampandrotra azy ary andraisany daholo be anjara zay le izy fa rehefa zay dia tsisy. 17 taona teorina Repoblika efatra noho ny fandimby mampiseho izao krisy sy tolom-bahoaka ary fihetsiketsehana lehibe izao fa marefo ity Repoblika farany ity ho hiatrany mpahay tantara. Ilay fanjakana koa dia fanjakana malemy rehefa tena jerena satria mitodika kokoa any mitombotsoa ny ireo mpitondra fa tsy mitodika any mitombotsoa ny vahoaka ary eritreretina fa fanjakana ary napetraky n'ilay ataontsika hoe mpanjanatany fa tsy nieritreritra kokoa hoe fanjakana ahoana marina no mety amin'ny malagasy raha anangana rafitra vaovao dia tokony ilay rafim-panjakana mihitsy nijerena ka rafitra makany amin'ny tombotsoan'ny vahoaka sy ny be sy ny maro fa tsy rafitra napetraka mba ho amin'ny tombotsoan'olombitsy zay mahatonga n'ireny hoe matetika nisy krizy foana eto amin'ny firenena. 17 taona teorina miamilentika ny fiainan'ny malagasy sarotra mpandrosoana tokoa ve Madagasikara sa tsy misy olona tena vonona mpandroso marina ho ny mpanara-baovao androany fanovandrafitra no ilaina ho ny rehetra mba ho tena fahaleovan-tena marina no iainan'ny taranaka raha ny fitakian'ireo mpitolona nandritra ny andro maromaro izay. Mbola lafitra ny lalana hono manambonahitra amin'ny sotroronono raha naneho ny heviny manoloana ny toetra ra eto amin'ny firenena ankehitriny tsy maintsy atrehina ankilany zavatra tadiavin'ny vahoaka sy ireo tanora malagasy ka eto Andriatsilavo. Fiadidiana iombonana ho an'ny fanavozana isana ny asan'ny filoham-pirenena gouvernemanta ho amin'ny fanavozana ao anatin'ny 7 ora fa ifampitsarana ho amin'ny fanavozana sy rafi-pitsarana isan-tokony ireo no ajoro manaraka ho ny teo anivony tafika taorian'ny fandraisan'ny fahefana teny Ambotsiroatra ny tolakandro teo ho karakaraina ihany koa ny fitsapakevim-bahoaka ametrahana ny lalam-panorenana vaovao ary ho tanterana ny fifidianana ametrahana androm-panjakana maro samihafa. Eo anatrehan'izany mbola lavitra ny lalana izorana ka mila misokatra ho an'rehetra ny varavarana enona ny tena hitahita ny malagasy. Hafatra ho an'reto zandry ao amin'ny Kapisaty fa akka amin'ny tenin'ny miaramila moa matetika dia
ce n'est que le début de commencement. Mbola vao manomboka io, mbola nanokatra lalana fotsiny ho an'ireo vahoaka. Fa ny zavatra miandry zany a, les gestions sy ny administration io crise io. Zay ny zavatra miandry. Satria tsy maintsy ho atrehina, ina moa zavatra tadiavin'ireo vahoaka reo. Ina tadiavin'ireo zandry zanaka zay midina andalabe. Ka zay zany zavatra mbola goavambe zay. Ka tsara zany zareo manokatra varavarana mba enonony zareo ny etaetany sasany. Ka tsara mifampiresaka fa n'olo hevitra zay zany fa tsy manidy trano. Nanamafy ropisehatra, tanora sy olobe fa ny fitiavan-tanindrazana no atonga antsika hijoro hanova rafitra. Mila tazona trano izany foto-kevitra lehibe izany, ahafahana manatratra ny tanjona izay napetraka. Foto-kevitra lehibe izay napetrakatsika ny kaikaina tena kianja hatramin'izay dia ny hoe mila ovana ny rafitra. Satria ny mpandimby, ny mpitondra ny fandimby rehetra teo, na tonga ny tsisy ny fifandrosoana dia io rafitra izay napetraka ny fananjanahantany io. Io dia tazomitsika hatramin'ny farany izay foto-kevitra lehibe izay dia hoe fanovana ny rafitra izay. Tohizo ny andraikitra izay faniraisinareo, ny andraikitra fanapaha-kevitra andraisinareo ianareo dia ho an'ny tanindrazana. Ianareo dia zana-bahoaka ary miverina ho amin'ny vahoaka, tazomy hatramin'ny farany izay aroka tsy voana amin'izay foto-kevitra izay ary mijoroa hatramin'ny farany. Ilay afo ny fitiavan-tanindrazana ao anatinareo oka hirehatra hatrany. Zava-dehibe ny fiverenan-dohan'ny fitiavan-tanindrazana sy ny fametrahana ny firaisankina-pirenena hialana amin'ireo lesika nampahatra ny firenena malagasy hatramin'izay. Tsehivina, feno 17 taona androany nanambarana ny fijoroan'ny Repoblika Malagasy, ny 17 Oktobra 1857. Miato manomboka androany ihany koa ny lalam-panorenan'ny Repoblika Fahefatra, ka mijoro ny rafitra fanavozana nasionaly, anangana ny fitondrana miorina amin'ny rariny tsara tantana ary manao tamberina andraikitra amin'ny vahoaka Malagasy. Dia zay ihany koa no entintsika amin'ny sendredivety eo anaty doka fohy. Mbola maro ny fanadihadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Santionan'izay ny fanambarana ny Génération Z manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena. Eo ihany koa ny mahakasika an'ireo fitakiana samihafa tany amin'ny faritra ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarantsika ny antsiprian'izay. Aza mitsaraka aminay ary. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année. Possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix. Paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Andavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Pour une carrosserie parfaite, optez pour El Mondes, la marque professionnelle de peinture automobile. Le mastic corrige les imperfections, la peinture garantit une tenue durable. Le vernis illumine et démarque votre voiture. Certifié et disponible auprès de vos points de vente habituels, El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85.
Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Mamerina ny arabatra ny tonga kilasy tombovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity manoloana ny fivoarany toedra raha-pirenena amin'izao fotoan'izao namoaka fanambarana ihany koa ny ariva teo ny Génération Z Madagasikara andao arahantsika avy hatrany ny votoatin'izay. Miarahaba miala tsiny izaho androany raha mandray fitenenana tsy izaho no tena zokiny sady tsy lampan-tsaina no tsy tranom-panahy fa kosa ny tendrena andray fitenenana ka raisiko ampanetrin-tena. Indro fa ho avy ny Madagasikara vaovao. Ilay Madagasikara nofinofisiny tanora. Tsy andositra tsony any Madagasikara izahay. Tsisy amin'ny maro-pananana tsony ray aman-dreninay mba handefanay any andafy azo fiainana mamiratra andositra ny Madagasikara. Indro fa misy fanambarana avy aty amin'ny Gen Z Madagasikara. Tsy fanonganam-panjakana no miseho fa fifoazan'ny vahoaka. Izahay Gen Z Madagasikara tsy nanaiky ny tahotra izahay. Tsy nanaiky ny lainga izahay. Tsy fanonganam-panjakana izany fa revolutionna no enti ny vahoaka. Nilaza ny Andriamatoa Andry Rajoelina avy tany amin'ny toerana no heveriny ho azo antoka fa nisy fikasana hanonga-panjakana. Saingy mazava tsara ny marina tsy nisy naka fahefana tamin'ny herisetra. Olom-pirenena, mpianatra, mpiasa, ray aman-dreny ary miaramila tsy manaiky hanao zavatra tsy ara-drariny. Manana nofinofy, fahatsiarovan-tena sivika ary fitiavan-tanindrazana tanin-janaka izahay. Ny teny ny ampiteny mera-pirenena, ny seho ny demokrasia sivily. Noesory ny anteny mera-pirenena amin'ny toerany Andry Rajoelina. Zava-bita lehibe amin'ny fanajana ny lalam-panorenana izany, famelomana ny fanjakana tandalana. Tsy ho adinon'ny tantara fa androm-panjakana sivily notoanan'ny vahoaka no namarana ny tsindry azy lena. Mankasitraka izahay fanapa-kevitra izany izahay ary miantso amin'ny fananganana fitondrana tetezamita. Demokrasia mampiditra ny rehetra ary mangarahara civilo-militaire miantoka ny fanohizana ny fitantanan-draram-panjakana sy ny fanomanana fifidianana malalaka, madio sy mangarahara. Tafika kapisady aroviny vahoaka ny eteza ho aro ny demokrasia marina sy ny tanora. Mahita sy mankasitraka ny andraikitry ny kapisady corps d'appui à la protection des institutions izay mandat andripaka ny vahoaka ary nampanantena hiaro ny firenena manoloana ny fahabangana ara-pitantanana. Misaotra ireo miaramila sahay sy tompona andraikitra izahay. Noho izany, izahay dia mangataka voalohany fananganana filan-kevitra tetezamita iarahana amin'ny sivily sy miaramila izay misy solon-tena mitafika, fikambanana sivily, sandika, mpampianatra sy manam-pahaizana, solon-tena ny tanora manerana ny nosy isam-paritany. Faharoa, lalàna mazava sy fohy ho an'ny tetezamita, miaraka amin'ny daty manokana anaovana fifidianana malalaka sy mangarahara. Fahatelo,
fiverenana amitoby ho antafika rehetra rehefa voaharo ny filaminana sivily. Miantso ny kapisady sy ny tafika izahay mba hitazona ny tena, hiaro ampandry fahalemena ary amerina ny fahefana amin'ny vahoaka fa tsy amin'ny vondrona manokana. Fotoana ny fifampiresahana marina izao, fotoana amin'ny fifampiresahana nasionaly eny amin'ny faritra, eny amin'ny université ary komina rehetra. Fotoana ny fampidirana syndicat, fikambanana sivily, sehatra tsy miankina ary antoko politika tsy manararoatra ny tanora. Tokony hazavaina sy hotsarana miaraka amin'ny vahoaka ny fifanarahana ara-tsosialy vaovao. Ho an'ny fianakavianambe iraisam-pirenena, miantso ny vondrona afrikanina SADC, firenena mikambana, vondrona europeanina ary ny mpiara-monombonantoka rehetra mba anao fifanekena ara-dalàna ny fanesorana any Rajoelina. Anao fanekena ny tetezamita civilo-démocratique tantana ny androm-panjakana sy ny tanora. Anampy amin'ny alalan'ny mission d'observation internationale. Miangavy amin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena izahay mba hanao fanambarana ofisialy manohana ny tetezamita ara-dalàna ho fiarovana ny fifandraisana ara-diplomatique sy hisorohana ny faniliana any Madagasikara. Ho an'ny vahoaka malagasy, aoka atsika hitandriny, hifagnampy ndraiky hifankatia. Aoka ho mpandray anjara feno atsika jiaby amin'ny famorenana Madagasikara vaovao mendrika antsika. Aoka tanàna, université ndraiky fokotany jiaby ho toerana fifampizarana ndraiky fanarenana. Fanarenana amin'ny firesankina, fahamarinana ndraiky fitiavana kay fô ndraiky Madagasikaransika. Afatra farany, ny fandravana ny antermera-pirenena tsy namono ny marina. Fanendrena ireo mpiray tsy kombakomba tsy namerina ny fitokisana. Ny fialana teto an-toerana tsy nanala ny atezerana. Androany mifoha ny tanora, mampandray andraikitra ny vahoaka ary miverina amin'ny mazava ny demokrasia. Tsy hetsika andalabe ny nataonay, izahay no feo ny firenena. Tsy manonga-panjakana izahay fa manarina ny repoblika. Zay ny mahakasika ny tolom-bahoaka amin'ny ankabeny fa mahakasika an'ireo fitakina samihafa dia mbola maro ihany koa. Esoro ny maha-RFT ny réserve foncière touristique any tanàna ho ny mponina tao am-Pasindava ao Nosbe. Nanao fanambarana ny maraina teo, nanaja ny fandaminana napetraka amin'ny mahavily touristique any Nosbe izay hozy ireo. Saingy mafy loatra ny atebiteby iainana isan'andro eo anatrihany sy afakana ny tany fivelomana ny antoerana Gaëtan Andriatsilavo. Amin'ny Manosy ahitana mpizahatany betsaka mivelona amin'ny fizahantany ny zana notazonina ny etaeta sy ny fanirinim-ponina hidina an-dalambe hoy ny sobavam-bahoaka voafidy tao Nosbe. Ity farany izay tonga nanao soni nangataka ny fialan'ny Andry Rajoelina teny Tsimbazaza ihany koa. Tsy midika izany fa tsy miray fo amin'ny fitakiana fanovana ka tsahany ny malagasy rehetra raha ny fanazavany. Ny hevitrinaka izy fa niteneniko tamintsika aby regny hoe tsy hoe midika zanagna entanantsika tagny hoe kaza mihetsiketsiky tsy agnaraka zay hevitry ny vahoaka maro fa tonga aty za zao nanao sonia mba mariky zegny fa namagna amin'ny fitolonana zay natao tsika jiaby magnera Madagasikara fa ny fitandromagna tsika vahoaka ny Nosbe na tonga za hoe ny teny aza mikorontagna tsika satria tsy voafetsika le olo jiaby hoe tsao andeha hagnano karaha le fandrombagna nataon'olo igny zegny natonga zany teny fa tsy hoe tsy fitiavagna Nosbe ary misy zavatra takiny koa Nosbe misy mary. Na izany tsy zaka intsony ny fahoriana sy ny tebiteby iainana isan'andro hoy ny mponina indrindra ny resaka fananantany izay lasa ny vahiny avokoa ny ankamarony.
lasa ny mpandraharaha vahiny iray goava ny eto Madagasikara amin'izao fotoana ny tanàna nampasindava iray manontolo ao Nosbe Elville izay mirefy manodidina ny 20 hektara ahitana mponina mihoatra ny 200 ka anaovan'izy ireo antsoavo. Ampy izay fotoana ny fivoana izao, fotoana fandrosoan'ny gasy madinika izao, fa tsy ny vahiny ihany no mena lanja eto amin'ny firenenantsika. Efa ela no nangatahanay ny fanafoanana ny maha réserve foncière touristique ny taninay, ao anatin'izany koa Nosy Sakadia, Nosy Mitsio sy maromaro voatanisa. Ary averinay etoana koa izany fangatahana izany. Amin'ity indray mitoroka ity dia mino sy mahatoky manantena izahay fa hivaly ny fangatahanay. Italao aminareo izahay. Ampio izahay mba hisitrika ny tanindrazanay ampilaminana. Avereno aminay ny taninay. Mangataka izahay mba foanina réserve foncière touristique io. Tsy aivina, efa ntaonany maro no nikarakara ny antota taratasy mikasika ny fangatana ny fanesorana ny maha RFT na ny maha réserve foncière touristique ny tanàna napasindava ireo mponina mantoerana. Saingy ny antony zany ka izao efa lasa amin'ny anarana mpandraharaha vahiny goavana iray eto an-toerana izao ny certificat juridique mikasika io tanin'izy ireo io ny taona 2017 tranga izay mampiorikoditra ny mponina ka anaovan'izy ireo antsoavo amin'ireo tompona andraikitra mahefa. Efa anatin'ny fahalovana amin'izao fotoana ny rafitra misy ny sehatra ny fananan-tany amin'ny fandrefesa-tany ary ny fanajariana ny tany, eo koa ny sehatra ny vaditany sy ny fanaovana lavanto ny olafitra sy ny sendika, eo anivon'ireo sehatra ireo raha ny antso ny siny fanovandrafitra tamin'ity andro anty. Daniela Minotso. Ankoatra ny sehatra hafa, mila fanovana rafitra ihany koa ny sehatry ny fananan-tany, ny fandrefesan-tany ary ny fanajariana ny tany, ho ny teo anivo ny sendika ny fananan-tany tamin'ity androany ity. Tanjona amin'izany ny hamahana ny olana ny lafiny ara-tany, ny tontolo ny fitantanana sy ny maro hafa raha ny fanazavana. Ankilany, vohitsakitsaka tao anatin'ny taona maro ny sehatry ny vaditany sy ny fanovana lavanty, no ny fitsabany ireo solotena mpanjakana sasany sy ny fanaovany ireto farany raha matahora amin'ireo mpiasa, ho ny teo anivo no lavitra tamin'ity androany ity. Antony angatan'izy ireo ihany koa ny sy ny fanovandravitra eo anivo n'ity sehatra ity. Ankehitriny, belohana hitanteraka ireo endrika fitsabana sy raha matahora amin'ny fataterana ny asanay izay efa lasa fanaon'ny solotena mpanjakana sasany ka manakana ny fahaleovantena ny asa manandraikitray. Mandika mivantana ny fitsipika fototra amin'ny fisarahan'ny fahefana araka ny lalam-pandrenana. Takinay amin'izany ihany koa ny fanazana enta ny 770 amin'ny sata mifehy ny vaditany sy mpanao lavanty eto Madagasikara izay vao hitsakitsaka imbetsaka ka manimba ny asan'ny lalàna mihitsy. Ny olavitra ny vaditany sy ny mpanao lavanty eto Madagasikara amin'ny rafitra mahaleo tena sy tsy manao politika azy dia manamafy fa miasa ho an'ny fanajana ny lalàna izahay ary mandala ny tany tandalàna. Ka noho izany dia miantso fanovana lehibe amin'ny rafim-panjakana izay lavitra ny kolokolo, hanorenana fanjakana tsara tatana sady tompona andraikitra madio mangarara ary miasa ho an'ny tombontsoa iombonana. Andrasana araka izany ny firosona amin'izay fanovana sy fanavozana ny rafitra izay ahafahana mamaha ireo olana maro lafy eto amin'ny firenena. Antoamasina manomboka manala ny mandidina ny andro rajoelona ny mponina ao amin'ny fokotany 2154 ka isan'ny takin'izy ireo ny fialan'ny lehibe ny fokotany izay ny tantana ny fokotany nanomboka ny taona 2012. Io lehibe ny fokotany io izay voalaza fa tsy mahay miara-miaina amin'ny vahoaka sy manao fanararaota pahefana ny antoerana ihany koa. Erinora Zafamanana Koltoamasina. Ijoroaka tanatena repanao gazety mitaky ny zona vahoaka tao 2154 hatramin'ny hitondrany président Lova dia ireto daholo ny zavatra hitakina eto mitaky zay ny fialan'ny président Lova no reto antony reto fanararaota pahefana fanaovana tsindrazo lena sy fanaovana hery famoretana amin'ny vahoaka sahirana ara-pivelomana fanososena zon'olombelo. Ya, zay zany ny antony angalana ny président Lova. Mila ny fialan'ny Lova eto amin'ny fokotany zahay. Ya, izao hitanareo manao interview zao
tsy nonona mahavaka anazy ekeko fa anadaiko lova rano tsy valagny mamako tsy nivoaka izy fa kosany le zavatra ataony a mampalahelo satria mba olombelona ohatra na ihany avao koa nivahoaka ny 2154 no zany mitaky ny fialany président lova fa maro ny olona afaka atao président pokotany atao 2154 eto tsy mila an'igny sony zahay zay voaka ny Sarakofafa zay nahatonga anay nandray hevitra initiative hoe miala izy a satria ny fitondram-panjakana efa sy nanao an'izay a dia zay vahoaka izay tanora isorana le ray aman-dreny a nanosina anay miala izy a sisa takandro raha misy an'ololo vaovao a ola avy aminay amin'ny fokotany Sarakofafa no atolotray a dia igny no fidina na igny no tendrena eto zay sy mila ola avy agny sy mila mpanao politika avy agny fa misy vahoaka misy tanora Sarakofafa dia le ola avy aminay eto no atolotray a dia igny no fidina eto dia igny no hitondra ny fokotaninay dia nisy fanazanan'le olo maventy amin'ny tanànanay eto satria rehefa misy olo maventy mandeha ao a dia ohatra ny zazakely regny misy asipany miaraka amin'ny carnet misy ary misy mitomagna lasa-dranomasy misy le olo maventy amin'ny tanàna eto dia fanaovana fitondran-tegna sy mendrika dia hitasika banderole atao efa misy an'izay ao ary misy témoin misy makasika an'izay zavatra zay sy fanazanan'le vahoaka ny Sarakofafa zany fanaovana sinisinina misy le varimora tenensika regny a dia magnano tragno an-tragno sy mandeha mitokony ho izy ary efa nisy moa ny vahoaka nitory anazy tamin'izay a fa narovan'le mpanao politika izy a dia zay foana nahatonga anazy teo efa ely nahatonga anay nangalana nitory an'io ny problème anay aketo a zay raha jiaby atao aketo didy jadona zay a andeha angalaka certificat résidence angalaka raha jiaby aminanjy akao amiagna vola tsy maintsy magnamia vola be anjare fognany rehefa tsisy vola zagny ianao tsy tonga dia efa tsy maha certificat résidence nanomboka nisiny ty mpiambigналagna ty a hatramin'ny hery tontonko nefa magnano sécurité miasala tsy mavita miambignala zagny tontonko nefa nina andeha nalaka raha taminanjy tao koa tontonko nisaka nalaigna tsy nagneky mihitsy izy raha tsy efa hoe magnamia tsy haiko resaka siramamy sy ny tariny café zagny miaraka amina vola dia izy zagny magnano didijadogna be mihitsy izy aminay aketo zay raha zay olo jiaby mitaregny tsisy mitandregny mihitsy izy en plus izy olona mandeha ohatra karaha tovitovy vavy reto mandeha aminanjy koa dia kotiny rehefa tsy magneky zay dia efa tsy magnano izy am'le zavatra andeha dia zagny tsy mety aminay raha karan'izany allo izy miala ihany rajelona miala izy alagna daholo frongony fa zay fa tsy mila ananjy sony nanao fanambarana ary ny tanisy ireo narary azy nandritra ny taona maro ihany koa ny teo anivony zotra an-dalamby FCE na ny fianaratsoko testa izay tsy nisy ny aino hatramin'izay ankoatra io ny hidina an-dalambe ny ala teny andrainjato namonjy ny akianjany famarinana ihany koa ireo mpianatra nanamafy ny tolona sy ny fitakiana aingo raha kotondriana koa ny fianaratsoko efa ela no nisedra olana ity orinasa mpanjakana ity akoatra ny fanaovan'ny mpitondra tately efa-drakotra eo anivony orinasa io dia io ihany koa nefa no hany mama olana amin'ireo toerana izay sarodalana aka io zotra-dalambe io sisa no mba hany mama ny fahasahiranana n'ireo mponina amin'iny faritra vatovaviny manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy amin'izao ny mpiasa perinasa ato amin'ny orinasa mpanjakana lalambe FCE dia manao izao fanambarana manaraka izao voalohany indrindra dia miondrika mpanajana amin'ireo mahery fo namony ainy no ny tolom-pahafana miara-ory ihany koa amin'ny havan'ny maty ary mirary fahasalamana amin'izay mbola andala pitsaboana manaraka izany dia manambara izahay fa miray hina sy miray feo tanteraka amin'ny fitakiana ataon'ny génération Z izay mitaky ny zo fototra sy indrindra miandrandra fiovandrafitra eto amin'ny firenena faharoa manaraka izany dia mitaky ireto zavatra manaraka ireto izahay ny fandoavana ny karamanay 3 volana mbola tsy voalohany izay tsipihana mazava fa efa misy ora-bola fanaraka amin'izany efa vita sonia ny taona 2020 nefa mbola tsy azony piasa mandrakandroany ny fandoavana ny latsakemboka fen'ny piasa eny anivon'ny knaps ny famahana ny olona ny fahazahoan'ny mpisotro-ronono misitraka ny fisotrondronono ny piasa rehetra eto anivon'ny orinasa mpanjakana FCE dia ny fanaiky fa tsy hijanona ny tolona fitakihana raha tsy mahazo valiny mahafapo marina fa efa mipetraka ny fandaminana amin'ny fandehana raharaha mba hahafahan'ny train mandeha ara-dalàna tsy tabaka tsy mbola miovatra eto ny fitakiny izay nataony reto tanora zay nizay ireto fa ny fanovana ny rafitra misy eto Madagasikara nefa kosa tsy manilika ireo izay te anamafy izany tolona izany izy ireo aleo zavandresaka rafitra mio no tadavinay izany hoe izahay sy na tivagilika mpanao politika fa
Isahay eo andray zato miaraka amin'izany da miaraka amin'ny asadimata ny mpitolona eo andray zato dia manazava fa ny tolona izay natao lay hatramin'izay tompo fa ny vandrafitra fa tsy fitadiavana seza aleo zay azava ka noho izany ho azy rehetra mietrika atao fianaratsoa nanampy anay miantso anareo izahay hoe fa ny vandrafitra ny tetoboan'ny tolona ka leo any amin'izay fa ny vandrafitra izay l'objectif zay naratana mitoetrany nietsika ary tsy miato raha tsy tratra ny tanjona efa maro moa ireo resilatra na izany azy dia ampilaminana trandry ny nanaovana izany teto fianaran-tsoa izay ihany koa no hoentsika manakatona ny fiarahana ho an'ny androany naiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalamba-avao hatramin'ny farany manam-pitafa ho amin'ny raha-pitsondry ary tomboky lasy tombo vavy velona matompoko UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Université PEF, parcours études et formation. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Elmondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Vous a présenté ny vaovao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.